Soca Vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Vaovao, faux shampoing citron, papaye Xmon, amin'ny sachet Stavoine. Manolotra anao ny vaovao. Manipitra ny fitondrana rajon'armapiano pelatana ny HVM avokoa ny akamaroan'ireo ministera stratéjika rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena, isan'izany ny angovo sy ny solika, ny fizahan-tany, ny arena-kibony-tany hatramin'ny fanajariana ny tany sy ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Tsy mahagaga raha ivangongonana amin'ny ministera ny HVM avokoa ny volabe. Tsy misy intsony ny andramena tafavoaka tato anatin'ny 3 volana farany hoy ny filoham-pirenena. Efa miverina indroa teto Madagasikara raha kely indrindra ny sambo Minfeng ho kosa ny Alonso Vargas. Ity sambo sono ity izay hita nampiakatra andramena omaly teo anelanelan'ny Sainte Marie sy Bain d'Antangile. Tokony hirsona ny fandravanan'ny senita sy ny fananganana ny rafitra iray maly eo tena andrindra ny fifidianana atao anatin'ny Repoblika Fahefatra araka ny lalàna. Tsy mitovy hevitra amin'izany kosa ny filoham-pirenena, manamarina ny ayahin'ny vondrona modivona ny fanendrena ny filohan'ny senita ho mpikambana amin'ny governemanta manomboka omaly. Mananontany ny fahasairana mafy ho an'ireo tatsaha eny amin'ny lemaka Betsimitantatra, simba ny 500 ny vokaparin'ireo mpamboly eny Betsimitantatra vokatry ny fiakaran'ny rano hatreny amin'ny Valahina. Mitombo 3 avy eny ny vola ampiasaina amin'ny fampiakarana ny vary avy eny an-tsaha. Any ivelany misaona ny tontolon'ny kolontsaina iraisam-pirenena, maty teo amin'ny 29 taonany ny farany herinandro tany Athènes ilay mpanakanto Denis Roussos saretiny ny mamiadan'ny sarakaty sy ny vavony no niteraka ny fahafatesany. Ny andindiny zavatra. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakane 033 12 606 92. Soca Vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soca Vitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vao Coco Naturali Coco zato isanjato Vao Coco Tsy miparitaka Vao Coco Tsy mandoto sady mora hoentina Vao Coco Azo antoko Vao Coco Tsara kalitao Vao Coco Tsy matahotra orana Tsara Vao Coco Ok Ya Mora ampiasaina Vao Coco Vao Coco Tsara ho zao zato ariary. Toy ny fihenam-bidy eo amin'ny tranombarotra Paolay amin'ity taona vaovao ity. Maro ihany koa ireo entana azo atao fanomezana. Ampli de puissance, baffle, subwoofer 2.1, 5.1, lecteur DivX, TV LED Shangang, TV LED Hisense, panneau solaire 5 watts à 300 watts, réfrigérateur,
synthétiseur kojakoja maro any vehivavy baolay miarabanao natratrany taona 5 baolay ny tsara indrindra trany ny azo ny vanikolaka ny taninandrino ny tsara ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany fitsidihana maimaimpona mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Lame crédit ianao tsindriny dièse 204 dièse safidio telo lame crédit dia mahazofana hatramin'ny arivariary manomboka izao miamanja ny miantso miaraka amin'ny orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la CAN Orange 2015 sur Canal+. Oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer encore plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Les plus grands rendez-vous sportifs se vivent sur les chaînes Canal+, à seulement 45 000 Ariari par mois. Bonne CAN Orange 2015 sur Canal+. Ankafalindra tomboky lahy tomboky vavy ny tsidina ny tokantrano amin'izao fiatomboany herinandro vaovao izao miarabanao ary miaraba manokana ireo mpanaraka ny fampalam-baovao ny fahitalavitra Cool TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA ny amin'ny faritany Toamasina Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny faran'ny pejin'ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fiarana amin'ny tian'io ity aiza ny HCC fanitsakitsana lalam-panorenana ambony fanitsakitsana lalam-panorenana maro amin'ireo andininy ao anatin'ny lalam-panorenana no tsy voazy intsona ankehitriny raha ny resaka nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny mpanao gazety Omaly no hitarafana azy tsy voazy ny andininy faha-efatra amby 10 sy ny andininy faha-roa amby 70 tamin'ny nanendrena ny Prime Ministra mbola tsy voaza ihany koa ny andininy faha-fito amby 20 amby 100 izay mamaritra ny tokony ho fahavononan'ireo ratsa-mangaika rehetra manolotra mpikambana andrafitra ny HCJ mba ahafahana manangana izany araon'ny fanadihadiany heriny ny rabary. Potolo tery vaimanta mazava fa ny filoham-pirenena no voalohany manome vahana sy manindraindra ny fivadibadiana palitao enjimbazaza rehefa tsy manana député na iray aza ny HVM lalana hafa no nalehan'ny filoham-pirenena hialana ny voalazan'ny lalam-panorenana provonjany eo ambony latabatra ny filoham-pirenena ny sonian'ireo député 20 nanolotra ny anaran'ny Prime Ministre. Tsy misy andinina iray aza nefa ao amin'ny lalam-panorenana milaza fa fanonganona tsony indray no anolorana ny anaran'ny Prime Ministre.
atoko na vondrona toko zany ary nisy lomam-bahoaka amin'ny alalan'ny birapolitika mpitondra ireo atoko ireo no manapaka sy manolotra ny anaran'ny prime ministre fa tsy député mandeha iray amin'ny anaran'ny tenany manokana. Tsy miraharaha izany ny filoham-pirenena raha ny fanazavana netiny omaly. Tafajoro ny gouvernement tamato voteny andriamato prime ministre misy majorité ao. Ary efa teny tamin'ireo sasandreo zay milaza hoe zay mana majorité io zany ny anahy ty nanosy nisy majorité tia mipetraka eto le izy misy 20 nareo milaza fa manana 20 apetraka eto ambony latabatra dia tao efa misy tsy olana mihitsy anie zany. Sanatria ve tsy mazava amin'ny filoha ny antsoina hoe parti na groupe de parti politique avangarony amin'ny hoe listre ny député. Tamin'ny fanendrenan'ny prime ministre Cool Roger namoaka ireto anarana vondrona politika ireto ny fiadinan'ny republika fa tamin'ity indray mitoraka ity tsy nisy afa-tsy hoe député 20 miverimberina. Efa ela nandrasana ny listre député 20 ambara fa eo ambony birao an'io fa hatramin'izao tsy hita. Ny RCC tamin'ny taona 2024 efa namoaka fanazavana fa parti et groupe de parti no izy fa tsy signature de député na liste de député. Tsy vitan'ny manao hitsin-dalana fa mampiseho anavina politika mazava ihany koa ny filohan'ny republika. Raha toa ka nahazo avarapatana ary noraisina ny andapa manokana ny kadra politika izay voarohirohy amin'ny famonoan'olona sy fanonganam-panjakana tahaka ny général Raoel sy ny colonel Coutit ohatra. Avinavina kosa no nasetry ny fangatahana ny fionana nataon'ireo filoham-panjakana teo aloha Andry Rajoelina sy ny fangatahana fionana nataon'ny Alliance d'Ambodivohina. Si le rendez-vous a été manqué, c'est parce que moi j'étais déjà dans la nomination du Premier ministre. C'était fait. Le rendez-vous était venu après, ou au moment où j'ai fait la nomination. Vous demandez rendez-vous au président de la République et vous le dites à la télévision et à la radio. Donc je pense que le rendez-vous n'était pas adressé au président de la République. Le rendez-vous était adressé à d'autres personnes. Misy pirofo mazava nefa hoe niona tamin'ireo tandapa ireo nalefa nanatitra io taratasy fangatahana io. Tsy fantatra aloha izany hoe taiza tao andapa no latsaka inavery izany taratasy izany. Vita ihany koa izay ny herintaona omeny lalam-pandrenana azy hananganana ireo rafitra isan-karazany izay manana solitena ao amin'ny ACJ. Hatreza nefa tsy misy vita ny fifidianana kominaly, senatorialy, regionaly sy ny sisa izay faritan'ny lalam-pandrenana fa tsy maintsy vitaina ao anatin'ny 12 volana mba ahafahana manangana avy hatrany ny ACJ araka ny andininy fa 270. Mbola vohitsakitsaka ihany koa ny lalam-pandrenana ary hita mazava fa tsy nahavita ny takiany lalàna fa tsy maintsy ataony ny filohan'ny republika. Nanaiky izy fa tsy nahavita nanangana ny ACJ. Le haute cour de justice, mais on est en phase. La loi a été votée. Nous sommes en train de mettre en place cette haute cour de justice. Rehefa zoina izany ny fanazavan'ny filohan'ny republika dia lasa azo iadimbaritra ny fampiarana ny lalàna. Afaka milaza ihany koa ve ny olom-pirenena rehetra fa azo atao ny tsy manaja ny lalàna ara-bakiteny ary azo atao ny mangataka andro sy miady varitra amin'izany. Nakaizy Madagasikara, mbola hitohy angina ka tsy lobava ve ny RCC. Falo amin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo no minisitra vaovao ny asa vita kosa no mbola nitazomana ireo minisitra 20 hafa ao anatin'ny gouvernemanta raha ny nambarany filoham-pirenena maro amin'ireo 20 ireo anefa no mbola mampametra-panontaniana amin'izay tena asa vita tao anatin'izay 7 volana izay tsakilan'izay tsy afapota amin'ny fizarana ministera ao anatin'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo farany teo ny mpiaradia amin'ny Marc Ravalomanana ary nandrava ny mouvance ary ny fanatetiana. Tsy araka izay natenaina ny fizarana seza tsy nahazo ministera 10 araka izay nandrasan'izy ireo ny ekipan'ny Ravalomanana Marc. Ho vitaka ve ity filoham-pirenena teo aloha ity eo Malariva ihany namora ireo mpanao politika mpiaradia taminy izy teny faravohitra. Tapaka tamin'izany fa rava ny mouvance Ravalomanana. Nalohan'ny Ravalomanana araka izany Roland Ravatomanga izay mbola tavela ao amin'ny gouvernemanta. Isan'ireo ny menimenina ny ankolafy Ravalomanana. Disy fanantenana izy ireo raha ny nambaran'ny solombavam-bahoaka Randrenarsoa Kirivo. Fa zay aloha mahita kosa nefa nazanaza fa tsy mahafapo anay raha oharinay amin'ny ezaka sy ny isa ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny antenimieram-pirenena zay nanolotra ny prime ministre. Zay mahita fa tsy miova zany le izy raha ny tena marina satria ray dia mety hoe ny ampiray kanefa ny tao amin'le fanampiana indray iny raha mbola tsy ampy tanteraka. Tsy nahafapo anay zany azo lasaina zay tsy nahafapo anay tanteraka mihitsy.
Ministra roa dia ireo Laura Vatomanga an'ny Fanimbolena sy Henri Rabesahal izay misahana ny varitra no an'ny Ankilafy Ravalomanana saingy tsy ampy azy ireo izany. Anahoana ny toeran'ny gouvernement io manoloana ny député? Tsy maintsy ampiasa vola be ny gouvernement rehefa hampandany lalàna eny amin'ny antenimieram-pirenena. Eo ampelantanan'ireo député voalaza fa nanao sininy gouvernement ary azon'izy ireo ahodikodina arak'izay tiany. Ireo ny ahiahin'ny olom-pirenena maro ankehitriny. Rehefa nafantatra fa sonian'ny solombam-bahoaka no nanendrenan'ny Prime Ministre. Tsy vitan'izany fa maro ireo ministra no azonina no ratsy laza noho ny zava-bitan'izy ireo. Raha ny zava-bita no nolazain'ny filoha omaly fa antony namerenana ireo ministra ireo, mampanontany tena ny amin'ny hoe na vahaolana tokoa ve ny ministry ny fitaterana? Inona ny tena asa vitan'ny ministry ny fampianarana ambony manoloana ny olana eny amin'ny université? Ny ministry ny Jono izay efa nahazo kiana mafy teny amin'ny andraikitra noraisiny ary isan'ny mbola voaroiroa ihany koa amin'ny resaka kolokolo tamin'ny fifidianana an-tany Qatar andrain'ny mondial 2022. Atala Beatrice, mpanao politika ary mpikambana ao amin'ny antoko HVM isan'ny vaovao lehibe hatramin'ny omaly arivo izany ary manamarina ny resaka nandeha rehetra momba ny fikasana ity filohan'ny senity ity tana andraikitra politika eto amin'ny firenena. Mazava izao fa tokony hirosona ny fandravana ny senita sy ny fananganana rafitra iray mahaleotena andrindra ny fifidiana atao anatin'ny repoblika fahaefatra sy mitovy hevitra amin'izay kosa ny filoham-pirenena. Fanadidina. Tsy fahadisoana ny namerina ny senita ikarakara ny fifidianana kominaly ho avy eo hoy ny filoha Rajonarymampianina omaly. Ina moa maharatsy raha efa hita ny asa tsara izay vitany teo, raha toizany kely ny asa. Makarary ve, fatisoana be vava ve, faotana mahafaty ve. Le misy le tekely eo hoe transition le izy. Sany loha misy azo amboarina ve ao anatin'le izy ao. Tsy efa zavatra mety ve ndao ho toizany. Misy trosa aloha amin'ny filohan'ny senita ve ny filoha-pirenena ka ho fandoavana izany ny fanendrena azy ho ministry ndrarambahiny, fantatra nefa fa mbola izy ny filohan'ny senita ankehitriny. Isan'ny fanontaniana manetikitika ny maro ihany koa ny ho fahaleovantenan'ny senita amin'ny endriny ankehitriny raha ny senita ihany mbola ikarakara ny fifidianana. Iza no manindry mafy ny filoha-pirenena tsy hanovan'ny senita? Fianakaviam-be iresa-pirenena ve sa ny antoko HVM izay mikendry toerana maromaro amin'ny fifidianana kominaly? Toy ny manamarina ny ahiahin'ny filohan'ny antoko havana sy ireo vondrona politika 5 ao anatin'ny Alliance Ambodivona ny zava-misy ankehitriny. Tsy azo antoka ny sin'ny mangarahara raha izay no mitranga hoy ny Dr Jean-Louis Robinson raha mitana andraikitra politika Atala Beatrice. So dia verina hoe misy fomba isorana azy ve tamin'ny fandresena tamin'iny faharoa manarakarak' izany hiditra amin'ny fifidianantsika izao. Mbola manana ny olona rehetrarehetra ao amin'ny senita izy, movy azonay atao, azonay hoe ekena hoe tsy mbala meme baika eo amin'ny senita eo izy na dia efa tena indépendant le izy. Voarafitry ny lalàna fa rafitra manokana mahaleo-tena ny tokony hitantana ny fifidianana. Mazava ny zava-misy ankehitriny, tokony horavana ny senita, ampisinda ny AIA. Fantatra androany fa isan'ny ministra HVM Ramatoa Atala Beatrice ankehitriny. Mazava izany izao raha tiana ny ampiana ny AIA tsy havanana eto amin'ny firenena fa tsy azo hidivirana ny fandravana ny senita amin'ny endriny ankehitriny. Ireo antoko politika nanendry mpikambana mpanara-maso tamin'ny fotoana antetezamita ihany koa efa maro no tsy hita eo amin'ny sehatra politika intsony. Mbola mikasika izay gouvernemanta vaovao izay hatrany ampelatana ny HVM avokoa ny arena raha stratégique rehetra eto amin'ny firenena. Olona akaiky ny filoham-pirenena Rajonarymampianina no mitandro ireo ministera stratégique Arivo Rakotovao. Filohan'ny antoko HVM nanankina ny fantanterana ireo dedikasan'ny filoham-pirenena toy izany ihany koa mbola mpikambana ao amin'ny bureau national ny antoko ihany koa no nomena ny ministera ny fizahantany sy ny fitaterana izay isan'ireo sehatra hampiakatra ny toe-karem-pirenena sy ny solika. Nozaraina kosa ny ministera anivon'ny présidence amin'ny sanany arena raha stratégique. Fanadidina. Tsy matoky afa-tsy ireo olona akaiky azy ve ny filoha Rajonarymampianina sa ireo tanakavana no misisika hitazona ireo ministera stratégique. Tsy nisy hiovana firy ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta Jean Ravelinarivo nomena laka manokana kosa ireo mpikambana ao amin'ny antoko HVM. Izy ireo no mitana ny ministera manana teti-bola betsaka indrindra sy heverina fa anatsara endrika ny filoha Rajonarymampianina. Raha toka ny ministera ny foto-drafitrasa sy ny fanajariana ny tany no ny andreketany ministra Arivo Rakotovao teo aloha, ny ministera sahany manomboka izao no handray tanana ireo tetikasa ny filoham-pirenena.
Tsy mbola voafaritra mazava ny votoatin'ireo tetikasa ireo saingy raha ny fantatra ankoatra ny lafiny sosialy ny fanamboaran-dalana sy ny fanajariana ny tany no isan'ny lahara-pahamehana amin'izany. Hitobaka amin'ny ministera io arak'izany ampahany betsaka amin'ny teti-bola-panjakana sy ny famatsim-bola vahiny. Fampandrosoana sa fanatsarana ny lazan'ny Flora Rajoelinarimampianina izay nilatsaka nandritran'izay herintaona ny tantanan'izay no tanjona tratrarina eto. Fa ankoatran'izay, ny ministra Andriatina Ulrika izay tanakavanan'ny FLO no sady mpikambana ao amin'ny birao nasionaly ny HVM ihany koa no nomena ny fitaterana sy ny fizahatany izay nosarahana teo aloha. Vinanapetraka ny fampiakarana hatrany ny tahan'ny fitombony ari-karena ho 200 isan-taona manomboka amin'ity taona ity. Isan'ireo sehatra antenaina atratrarina an'izany tanjona izany ny fizahatany sy ny fitaterana. Everina ihany koa fa tsy hisy intsony manomboka izao ny faniliana andraikitra momba ny raharaha ery Madagasikara raha tsy laza fa tsy izay fotsiny ihany. Iainga amin'ny ministera ireo paikady mikasika ny fampiroboroboana ny toe-karena sy ny fanatsarana ny fitaterana. Raha ministra iray no nitazona ny ministera eo anivon'ny prezidansa misana ny arena stratejika no zaraina roa ireo ministera ireo. Ny arena kibon'ny tany sy ny petrôla sisa no sahan'ny ministra Valerian Lararsaina, ny tambatra miaraka amin'ny angovo kosa ny hydrocarbure ka ny ministra Horace Gassien no misahana azy. Atahorana ny siny ny fanitsahana andraikitra manoloana an'izany satria tafiditra ao anatin'ny hydrocarbure ihany ny petrôla. Fa diso fanantenana tanteraka ny ankolafikery sy ny antoko politika eto amintsika momba ny fijoroan'ny gouvernemanta tariny ny Ravelonarivo Jean. Tsy misy antenaina momba ny gouvernemanta vaovao ny mapara. Tokony hanajan'ny lalam-panorenana ny mpitondra ary tsy misy eo ambony lalàna hoy Maître Olala izy fiantraikany amin'ny famatsim-bola eto Madagasikara sy ny fiainam-bahoaka ny tsy fanajanana lalam-panorenana ataon'ny mpitondra fanjakana hoy hatrany ny tenan'ny fanatedinika eto Andretsilavo. Ny omaly tsy miova mitovy amin'ny gouvernemanta hatranainy ihany ny gouvernemanta ankehitriny hoy ny avy eo anivony ny mampara. Ho an'ny ity vondrana politika miaraka amin'ny filohan'ny teteza mita ity tsy tokony kabary intsony ny filoham-pirenena. Antony tsy nisy tanteraka ny fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka. Ndraiky efa misy zavatra tsy mety dia mitsoa izay fa zay tsy afaka koraitsokombakomba amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Tsy zay fanovanany takinay ary tsy zay nanoananay ny filoha ka aminay tsy tokony kabary intsony ny filoha satria izay kabary nataony nandritry ny herintaona petrahany teto hoe tsy nisy tanteraka nangay ary. Na izany aza nilaza fa tsy hanohitra aloha ny mapara. Izay tsy ho karamainy fanjakana mpanohitra eto amintsika ny mpanohitra karamainy hoe mena toerana ianao dia toero fa ny fanoherana aminay dia fanitsiana matoa izay manohitra ny zavatra tsy mety ka izay tsy mpanohitra fitondram-panjakana izay napetrakay fa izay kosa mitsikerana izay zavatra tsy mety efa miadana ny vahoaka rehefa misakafo ny vahoaka dia tsy misy miteny intsony izay azony atao no mipetraka izay olona demokraty. Etsekilan'izay kosa nanipika ny tsy fanajany mpitondra fanjakana ny lalam-panorenana ny pahilalana Willy Razafinjatovo. Manay mafy ity mpisolivava ity fa hitohy salasala amin'ny fahatongavany eto ny mpamatsy vola no ny olana eo amin'ny resaka fitondrana tsara tantana. Za zany matahotra fa mety tsy ahazo fanampiana vola ampy ireo gouvernemanta ireo satria raha izay famerana ny bonne gouvernance sy ny fahan'olona miteny izay dia tsy azo vola izy ka ny fitondrana raha vao tsisy vola tampona ny lalakalehany ka noho izany tsy hitako tsy fantatro hoe anova famindra ve ny famindra ovaina dia ny hoe ampiaro ary ny lalàna aza mampiasa le prérogative de puissance publique fotsiny nareo fa misy le lalàna ajaony lalàna satria tenenina lava hoe tsy misy olo ambony lalàna kanefany amin'ny fiainany davanandro dia ambony lalàna foana ny mpitondra sy ny be galona sy ny be vola sy ny be voninahitra fa ny vahoaka dia hitsakitsahana foana. Tamin'ity anio ity efa nanomboka ny famindram-pahefana isan-karazany isan'izany ny an'ny ministeran'ny mponina teo amin'ny ministra Ontina Real sy ny ministra teo aloha Joasy Eleonora. Tahaka izany ihany koa ny ministry ny varotra ho tanterana ara-pitso ny an'ny akamarony ireo ministera hafa. Eo
eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray fiara-miasa ara-tsosialy ara-toekarena ary eo amin'ny sehatra ny fandriam-pahalemana ireo amin'ny ankapobeny ny sehatra no mafisin'ireo masovovahiny tonga teny amin'ny lapany mahazo arivo androany fanamboaran-dalana sy fanaovana fototrafitra asa amin'ireo seranatsambo sy seranam-piaramanidina no lara-pahamiana amin'izany araka ny voalazan'izy ireo tsy nisy ny fanehoan-kevitra ara-politika nandritra izay fitsidiana izay tsy naneho hevitra mikasika ny fandranana rem-pirenena malagasy toy ny andramena ohatra ny Masuvu ny Chine iongomina mahalony ireo sambotratra anondrana izany maka ny Chine tsirairay ihany koa ny fanehoan-kevitry ny Masuvu ny Afrika Atsimo Gert Grobler mikasika ny raharaha miandry ny filoha teo Marc Ravalomanana any Antoerana taoriany fahatongavan'ny Masuvu sinoa teny Mazoarivo ataondrio ny alakamisy izao ity farany no andinika miaraka amin'ny Prime Ministre izay ho fisotry ny asa. Fa eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray tsy nisy ny andramena lasa intsony tato anatin'ny 3 volana io no fanazavana no entin'ny filoham-pirenena omaly mitsipaka tanteraka izany kosa ny avy eo anivony Alliance Vargasy indroa isan-kerinandro no nisy ny fikasana sy famondrana toerana an'ireo tahirina andramena tany amin'ny faritra Mananara sy Maro Antsetra etsakilany vao omaly maraina sambo iray lehibe antsoina hoe Minfenga izay mahazakatra ny amin'ny 200 sy 9,000 taonina no nampiakatra Bois de Rose ampilamina tany Sainte-Marie sambo izay fantatra fa mpandehan'i Singapour rehefa nandritry ny 3 herinandro no nijana tany amin'ny morontsiraka Sainte-Marie fanatetiana. Madio ny fianakaviana Rajonarymampianina amin'ny resaka Bois de Rose tsy manao afera momba izany ny zana noho ny filoham-pirenena omaly efa voafehy ihany koa ny resaka Bois de Rose. Le hoe fanosorapotaka ny filoha sy ny fianakaviana io ny sakafona isanandro indraindray moa dia efa mieritreritra tsy maintsy lohana an'izany moa ny filoha sy ny fianakaviana fa zany laza aminao fa raha resaka hoe Bois de Rose io angamba izy ihany koa mbola tsy hitako izany Bois de Rose zany endrika izany Bois de Rose zany fivoahany arena mivera ary resaka hoe le Bois de Rose teo vao nisy tratra ndraika efa tena miady itsika mba lazao aho hoe tao anatin'izay 3 volana farany izay nisy nandeva tena fomba miady tsika tsy vitana ihany le ady rehefa nitenenao tamin'ny mois de février mbola nisy nandeha mois de mars mois d'avril dia fahaizany izy fa filoham-pirenena moa no irery no dia anaraka amin'ny sambo iny dia ajanony dia zavatra misy tokoran'etra maro samihafa miara-miasa ao anatin'izany. Tsy nisy intsony marina ve ny andramena nivoaka tato anatin'ny 3 volana farany teratany vahiny mpizahatany tany Sainte-Marie naka ireto sary ireto sambo sinoa iray nampiakatra ampilaminana Bois de Rose izay hita miavaka sy mazava tsara omaly maraina tamin'ny 10 mora no nakana ny sary Général Cargo Ship mitondra ny anarana Minfeng IMO 916 3051 no ny famantarana ity sambo ity ary mpivezivezany amin'ny fahadranmasin'ny Azia ity sambo ity mampiakatra Bois de Rose ary miariary izany mandainga ve ny filoham-pirenena sa tsy maharaka ny tena zava-misy marina momba ny tena zava-misy ny mpanolotsaina azy ve no manipy oditra-kondro sa inina afenina ndraraha tahaka izao no ny firaisana tsokombakomba sambo goavam-be ity Minfeng ity ary misoratra amin'ny sampam-pandraraha iraisam-pirenena momba ny zotra an-dranomasina izany hoe tsy olon-tsotra nampanao afera madinidinika no afaka mampiasa izany fa tsy maintsy olona manam-bola be ary lava tanana ihany koa raha tena nandraindraikitra ny fanjakana aizy ireo gros bonnet aizy ireo mpanam-bola be mahavarina ihany ny zava-misy tena vonona ny ampitsahatra nyty afera Bois de Rose ity ve ny fanjakana sarotra amin'ny fanjakana ny anarina tanteraka ireo mpanondrana antsokosoko andramena raha ny voalaza ny ministra ny tontolo iainana teo aloha no ny paikady sy ny tambazotra apetraka izy ireo herinandro lasa izay ny eo anivon'ny AVG na ny Alliance Vargasy izay manamafy fa indroa isan-kerinandro ny fikasana fanondranana miampy ireo famondrana tahiry 3 volana talohan'ny farantaona raha ny tany amin'ny faritra Mananara no resahana. Ny zava-misy zany dia zao tsy lavina fa nisy tentative d'embarquement marobe nanomboka tamin'ny décembre. Ny tentative ny marobe izay aloha ny azonay amarina natao anatin'izay 3 volana izay efa rehefa natao ohatra zany ny azonay fotsiny dia tsy latsaky ny indroa isan-kerinandro ny fanambarana ataon'ny olona eny an-toerana dia amin'ny hoe misy an'izao indray farafaratsiny ireo fanambaran'ireo mikasika déplacement na stock zany hoe famindrana stock iandrasana n'ilay tena fanondranana lehibe
mandainga ary ve ny filoam-pirenena sa tsy misy tatitra tonga ny aminy fa manao izay tiany atao ireo tompona ndraikitra eo ambany fahefany. Tsy hay ahoana ny toy ny ity raharaha ity resy lahatra amin'ny firoson'ny ady amin'ny fanondranana andramena ny filoam-pirenena eto Sainte Maria nefa tsy tahotra tsenatra, tsy misy mihetsika ny mpitondra fanjakana manoloana ny ataon'ny sambo sono tahaka izao. Raha tsy ahivina sambo iray Min Tailang no voalaza fa tratra niaraka tamin'ny Bois de Rose ny herinandro lasa teo tany maro antsetra. Tsy mbola misy na dia olona iray aza voasambotra tamin'ity resaka ity, na niaran'ilay lalàna 1.2 ohatraohatra ray na ny fidirana amponja mandritry ny 2 taona sy ny fandoavana avoroeny ny vidiny andramenana ondrana. Faraky ny efa narahinoatra anatin'ireo lohatenim-baovao simba ny 500 ny vokabarin'ireo mpamboly eny be tsy mitatatra vokatry ny fiakaran'ny rano tsy havita taona izany kanefa miantoka ny sakafon'ireo tantsaha fa tiantoka ho azy ireo ihany koa ny karama alain'ireo mpiasa tafiakatra ray alina ariary isanandro izany amin'izao fotoana izao raha toa ka mandinina ny 3 ariary izany teo aloha fanadidiny Mikael Ramarila. Roboka rano hatreny amin'ny valahana ny fakana ny vokabary ety Ambodimita ary mampitaraina an'ireo mpamboly izany. Ny fiakaran'ny rano be loatra nandritra ny fotoana ny rivo-doza lasa teo no anton'izay. Tsy maintsy alaina tsikelikely araka izany ny vokatra noho ny fahabetsahan'ny rano ka antony nampiakarana ireo paka ny vokatra ny karamany. Nenay izao tia ketsanenina fa mbola misy anaty rano fa mangatsika ny olona dia miakatra dia izay vita dia atao ohatr'izao satria dépense be manao azy. Dia raha hoe vokabary niakatra zao hoe tamin'ny herintaona sy tamin'izao dia hita mihitsy fa tena atsasamanila zany very daholo. Raha atao hoe eo amin'ny 2 taona ny azonao tamin'ny herintaona, zara ianao raha mahazo atsasa taona latsaka sisany amin'izao. Arak'izany isan'ny olana hitambaran'ireo mpamboly vary ny fampiasam-bola izay mitombo 3 avy eny ny volana ampiasaina tamin'ny taondasa. Olona enina nefa vao mahavita ny asa. Raha 3 ariary isaky ny olona izany tamin'ny taona lasa tafiakatra ray alina ariary isaky ny paka ny vokatra izany ankehitriny ary 5 ariary kosa ny ofan'ny lakana ampiasaina iray andro anangonana ireo vokatra. Ho an'ireo mpamboly isan'ny vahaolana ho azy ireo ny fanetsana mialoha. Tokony alefa lolo zany le rano dia mba vokatra 10,000 vazy. Ohatra hoe desambra zany tsika dia efa karazany e. Nampiakatra ny vidin'ny vary eny an-tsena araka izany ny fiakaran'ny rano nandritra ny fifanesen'ny orana maromaro sy ny rivo-doza teto an-drenivohitra. Voateny hatrany ho fototry ny fiakaran'ny rano eto an-drenivohitra ny fanotofana tany amin'ireo tanimbary manamorona ny lakan-drano. Tsy mbola hita mivaingana araka izany ny fanarahana izany fanotofana izany ka ireo mpamboly no lasa lasibatra amin'izany. Lafim-baovao ahafantateraka kosa indray ny taona lasa izay tsy mbola nanao dingana amin'ny fanonerana ny fanan'ireo voaroba nandritra ny alatsinainy mainty ny 20 janoary 2024 ny fitondram-panjakana. Efa nahazonitra kosa ireo orinasa lehibe ny vahiny sy voaroba tamin'ireny fotoana ireny hoy ireo mpandraharaha malagasy isan'ny singa. Aravina mandritra ny fampihavanam-pirenena izay voizina amin'izao fotoana izao anefa izany raha tsy ahivina nandritra io andro io ny sehon'ny tranga fandrobana teny amin'ireo fivarotana lehibe teny Behoririka enina isanjaton'ireo mpandraharaha nijoro tamin'izany sisa ny mbola miasa ankehitriny. Fanadidiny Oliva Antriniala. Mpandraharaha manodidina ny 700 no voaroba ny taona 2024 nandritra ny lundi noir ary mitentina 730 miliary ariary ny fantiantoka tamin'izany. Adino ve sa tsy lara-pahamehana tsy mbola tanteraka hatreto ny fampanantenana nataon'ny fanjakana ny amin'ny anonerana ireo mpivarotra voaroba eny taona lasa androany. Eny taona no nijoroan'ny fikambanan'ireo niaran'ny fandrobana nandritra io alatsinainy mainty io. Efa hatramin'izay ihany koa izy ireo no ny fampiraharaha tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Vokatry ny tisatisa politika lasa nanjary victime ny mpandraharaha sy olona tsy manatsiny. Nisy ny fandraisana andraikitra izay nataony zareo fa ary nampanantena fa isy dédommagement fa hatramin'izao nefa dia nijanona laminasa foana ihany ilay izy fa mbola tsy tanteraka. Asa hoe man'ilay resaka lara-pamehana ve sa hoe adino ve sa hoe mbola tsy fotoana. 6% ny olona niarana norona tato amin'ny sitika angamba sisa tabelato fa ny ambony rehetra dia nikatona. Tsy mbola nahazo-baovao kosa ny teny amin'ny ministeran'ny indostria mikasika ny anokafana ny orinasa tsy miankina Tico. Ity orinasa ity nahaverezana asa mihoatra ny 3 arivo tamin'izany fotoana izany. Isan'ireo vondrona miasa ho an'ny fampihavanam-pirenena ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ary voatonon'ireo niaram-pavoazana fa isan'ny tena nilaza fa anometanana azy ireo. Fampihavanam-pirenena tsy vitany hoe fampiaraha fanalama dia vita fa misy zavatra tokony hojerena voaresaka tao ny resaka fiovana lehibe
ao ny resaka fanomezana na ny indemnisation ny victime zany zany tsisy rafitra mahavita an'izany afa-tsy ny FFM. Efa ho entotaona lasa izay no irairaina teto ny resaka fampiavana pirenena. Efa nisy ny fihaonan'ny fikambanan'ireo ny aram-pavoazana nandritra izany tamin'izy ireo. Tsy mbola mikasa anao hetsika ireo mpivarotra fa andrasan'izy ireo ny fahatsapatenan'ny mpitondra. Ireo mpandraharaha vahiny teny Akorondrano hatreto no efa nahenoin'izy ireo resaka fa voahonitra. Lasa fialan-tsinina roa sy ny tompon-drano ndraiky mpanjakana tsy niresana ny momba ity raharaha 24 janoary ity tamin'ny mpanao gazety ny fiovan'ny minisitra Omaly. Ireo mpandraharaha malagasy kosa mbola manantena ny fahatsapatena ny fanjakana hanonitra azy ireo ary mangataka fihaonana amin'ny filoham-pirenena na ny praiminisitra mba ahafahana manafaingana izany. Vaovao iraisam-pirenena vaovao mampalahelo misaona ny tontolon'ny kolontsaina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena maty teo amin'ny 27 taona ny faran'ny herinandro teo tany Atène ilay mpanakanto dia misy rosaosy saretin'ny homamiadan'ny sarakaty sy ny vavony no niteraka izao fahafatesana izao arao ny fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Nindao sy ny fahafatesana ny aliny asabotsy fony alahady lasa teo ilay mpanakanto malaza eran-tany teratany Grika Artemios Venturis Roussos izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Demis Roussos. 27 taona ity mpihira malaza ity no izao maty ny homamiadan'ny sarakaty sy ny vavony izao. Nanomboka ny taona 2024 no efa tsy nahitana azy matetika niakatra an-tsehatra intsony na niseho tamin'ny Haino Amanjery. Efa nitondra tena ny lehilahy tamin'izay isan'ny nahafantarana ny sanganasany teo aloha ary isan'ny afaka ilay hira Quand je t'aime navita nandafy rakitsary sy raky-kira miisa 80 tapitrisa maneran-tany ny tenany. Sady mpihira no mpitendry zava-maneno ity mpanakanto Grika ity, mpikambana tao anatin'ny tarika wifa Sive Idolsa tamin'ny taona 80 mialoha ny nahafantarana azy tao anatin'ny tarika Aphrodite Schultz. Isan'ny nampiavaka azy ilay feony miavaka. And the song I sing, take me far beyond imagination. Ny taona 2024 no niseho vahoaka farany ity mpanakanto ity ary nandritra ny fanomezana ny Chevalier de la Légion d'honneur azy nataony Masuivo Frantsay. Ny maraina teo vao nampafantarina ny fahafatesany. Iverina eto an-toerana sika ampelatana ny HVM avokoa ny ankamaroany ny ministera stratéjika ny angovo sy ny solika ny fizahantany ny arinakibony tany hatramin'ny fanajariana tany sy ny dedikasan'ny filoham-pirenena. Tokony hirosona ny fandravana ny senita sy ny fananganana rafitra iray mahalotena andritra ny fifidiana atao anatin'ny Repoblika fahaefatra. Araka ny lalàna izay tsy ekeny ny filoham-pirenena nisy ny fanondranana antsokosokandramena intsony tato anatin'ny 3 volana ho ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina Omaly mitsipika tanteraka izany kosa ny avy anivon'ny Alliance Voargas sy mba kosa ny 500 ny vokaparin'ireo mpamboly eny be tsy mitatatra vokatry ny fiakaran'ny ranta izany koa no entina manakatra ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny anio ity saorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny faramay fotoananao indray raha mipitsy tahaka izao veloma tompoko. Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63 Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée habilitée par l'État. Vovô, faux shampoing citron, papaye, smont, am sachet Stavoin. Nanolotra anao teo ny Vovô.